foana ndray amintsika mpanaraka fandarana sasidi VD ato amin'ny groupe vaovao na ny manaraka amin'ny alalan'ny page sasidi VD. Divaintsika androany dia andriamatoa José Irené solombavambahoaka voafidy tao amin'ny districtany Analalava. Falmiarabanao zay monsieur le député, misotranao naiky ny vahiny amin'ny fandarana. Falmiarabanao ihany koa ny tegnako ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy jiaby zay manaraka zao fandarana zao. Fanontaniana maromaro tonga ato andriamatoa solombavambahoaka kazy ny anaovantsika azy zaretsika anako lehibe voalohany fanontaniana miantefa mivantana amin'ny solombavambahoaka ary ny faharoa tapany faharoa andiniatsika mikasika ny resaka tanàna ny Analalava. Voalohany ato inona marina ny tena asan'ny solombavambahoaka? Ya amin'ny izay fanontaniana zay tsara ny mampafantatra ary ny magnazava amintsika raha ny zahan regny fanontaniana regny ny tegnanay dia azo zaraigny telo mazava tsara satria eto moa zany magnararoatra miarahabanareo amin'ny fandaharana sasidi bien dit. Zany sasidi bien dit zany maro zavatra fieziny zany ary tegna mipetraka amle hoe inona ny zavatra azo lazaigny ary manakory ny fomba ilazana azy. Zay zany raha ohatra ka tena fakafakagna zay ity fandaharana ity. Raha ny asa ny solombavambahoaka ny resantsika ary hita tsara amin'ireo fanontaniana reo maro amintsika tsy mahay le tegna hoe asany zany solombavambahoaka zany. Raha tegna azavainy ny solombavambahoaka am'izany agnarany zany solony vavany vahoaka. Étymologiquement parlant izy ny vazaha solony vavany vahoaka zany hoe zany ny vahoaka nametraka ny mpitondra zay exécutif zany filoham-pirenena kanefa ny vahoaka jiaby dia tsy afaka hiresaka direct amin'ireo mpitondra reo dia nanangana ny olo solon-tegnany zany hoe solony vavany mitondra tatitry avy amin'ny vahoaka mandeha amin'ny fitondrana foibe ary mitondra ihany koa ny vaovao avy amin'ny fitondrana foibe mankany amin'ny vahoaka. Zay ny asan'ny solombavambahoaka. Raha ohatra ka misy ny hetahetam-bahoaka adidin'ny solombavambahoaka no mitatitra igny amin'ny fanjakana foibe. Raha ohatra ka misy raha tiany fitondrana foibe ho lazaigny amin'ny vahoaka dia adidin'ny solombavambahoaka no mitondra azy amin'ny vahoaka. Zay zany mahatonga zahay matetiky ary tsy mitsahatra mandeha mitsidiky ny vahoaka any amin'ny fokontany isan-karazany miaino ny feon'ny vahoaka ary mitondra ny feon'ny vahoaka aty amin'ny fitondrana foibe. Raha nijereny zahay 10 vola 5 mois zany no nidingako tagny amin'ny districtny Analalava nanomboka tagny amin'ny volana Jona ka hatraty amin'ny faramparany taona dia nitety fokontany ary maro ny raha regny tagny, maro ny raha hita tagny, maro ny hetahetam-bahoaka izay nientigny taty tamin'ny fivoriagna aty amin'ny Assemblée nationale. Zay zany no tiako azavazavaigny amintsika azafangaro zany ny asan'ny exécutif sy ny législatif. Zany hoe zany azafangaro ny asan'ny pouvoir mpanatanteraka sy ny pouvoir mpanalalagna satria regny hetahetam-bahoaka regny no entigny atao lalagna mba azahoagna solution. Zay zany mahatonga zay miady mafy amin'ny fagnamboaran-dalagna satria fagnamboaran-dalagna ny hetahetam-bahoaka ary tsisy ny tanàna raiky afaka mandroso raha tsisy lalagna zany. Ary hitatsika moa zany tsisy tsy nahita ary tsisy tsy nahay raha olo nagnaraka vaovao na amin'ny haino amanjery na ny amin'ny radio zany na ny amin'ny gazety tsisy tsy naharegny ary tsisy tsy nahita zany député ny Analalava zany miady mafy amin'ny fagnamboaran-dalagna ary miady mafy amin'ny raha tsy mety ao amin'ny district ny Analalava. Zay zany ny asan'ny député ka eto zany tiako ny mampafantatra atsika ary milaza amintsika tsy fiteny no milaza hoe inona moa ny zava-bita ny député. Député tsy mpanao zavatra fa ny zavatra tokony hipetraka ahoana ny fatokisantsika n'io député io mahatondra feo ve izy io mahavita miaro atsika
amin'ny zavatra iadivagna amin'ny tombotsoa antsika ve izy io zay zany tokony fiteny raha ohatra ka misy olo te ilatsaka député milaza hoe ataoko zao aoriko eto zao ataoko infrastructure zao lainga zay ary zany mahasamihafa zao amin'ny candidat na député hafa tsy mbola nagnano fampanantenana ny député Nagalalava Joseph Irénée tsy mbola nagnano promesse izany Joseph Irénée zany fa ny mampalaza anahy moa zany ny zavatra efa vita nolazaiko zay ny atao hoe tsakaloha ary raha ohatra ka agny amin'ny district Nagalalava andresahana tsakaloha zany raha vao miteny tsakaloha zany dia agnarako ny voalaza zay ny mahatonga anahy tsy mba magnano an'izany fampanantenana zany ho an'ny vahoaka amin'ny raha ny resaka député teo amin'ny hoe mitondra feo ny vahoaka dia malaza tena malaza mihitsy ty hoe ao amin'ny assemblée nationale izay esanareo dia manjaka be ny kolikoly efa malaza misy terme hoe tsy olombo vidy fa olombo vidy zay ny malaza e marigny majusa hoe resaka eniny vahoaka fotsiny le ry zany raha iteny hoe marigny sy tsy marigny ngamba tsy anjarako fa ny zava-misy ary tena anisany tsy mety amin'ny fomba fijeriko ny zavatra hitanao marina zao ka raha misy zavatra kely mandalo ohatrany hoe misy vola kely mandalo dia miova hevitra tampoka ny sombababaoka zay zavatra zay tsy toviko hevitra amin'ny namana fa io moa zany maha-olombelo langamba ozy izy ary zay ngeny natonga ady tao saika nisy ady totondry zay zavatra zay zavatra efa fanarahana hoe zao natao satria zany no mahatsara ny firenena mety tentsika hoe fitiavantegna natao ny député miresaka 4 niny toanana inge tsy voatero 4 fa misy ny fagnovagna fagnitsiagna izay nataonay tao amin'ny projet de loi de finance izay nientiny gouvernement tatato aminay dia anisany zany ny fampidirana fividianana 4 anisany zany ny fampidirana fiadivana mafy ary tafiditra tamin'ny commission fampidirana fagnamboarana lalana RN 31A izay mampitohy ny RN 6 mankany Agnalalava anisany zany fagnamboarana lalana RN 23T mampitohy ny Mahanoro sy Marolambo anisany zany fagnamboarana lalana RN 36 mampitohy ampanitokana sy Fenerivobe ty zany proof izay za moa tsy miteny zavatra tsisy proof ty ny taratasy izay PV ny février ny commission finance izay misy an'izany mazava tsara ngamba io RN 31A mampitohy RN 6 amin'ny Analalava zay zany anisany zavatra fanitsina ny adivana mafy ary ny raisiny commission finance fa tao amin'ny février izy no tsy tafiditra ka resaka 4 io ane 4 iza amin'ny vahoaka any ambanivolo tsy miangavy raha ohatra ka misy problème tsy miangavy an'io 4 ny député io fatatsika fa tsika any ambanivohatra tsy mitovy andrenivohatra ambanivohatra tsisy ambulance ambanivohatra tsisy tomobile ny gendarme ambanivohatra tsisy tomobile ny fanjakana tsisy misy tomobile hitatsika nefa manakory ny lalana misy amitsika hitantsika ny zava-misy ka ilaina ve ny 4 sa tsy ilaina anareo vahoaka no avelako mamaly azy fa tsy zato io satria eo anareo za moa ny solombafa anareo tompony eo aleo anareo hiteny azy isan'ny asan'ny solombavambahoaka koa ny mandany lalàna dia malaza resaka LGBT fanambadiany olona mitovy fananana ahoana ny hevitra anareo raha ohatra tonga aminareo io projet de loi na proposition de loi mandalo aminareo dia ahoana novanareo azy rehefa aveo hidirako zay fanontaniana zay fa hiditra mitapany faharoa amin'ny famelabelarana ny agnatin'izay ngamba ny hitako mahavaly an'izay ny fifandraisana ny fampandrosoana sy ny fomban-drazana ny fampandrosoana tomboko lasy tomboko vavy dia tsy afa-misaraka amin'ny fomban-drazana raha ohatra ka misy indrindra moa nareo zay avara-pianarana nandalo fianarana manana diplôme ambony
milaza ary miteny hoe fomban-drazantsika dia manao mpisampy, fomban-drazantsika dia mifanohatra amin'ny fampandrosoana. Diso tanteraka zany, diso tanteraka satria reo firenena maventy nataontsika hoe mandroso reo inge, reo nge tsy miala amin'ny fomban-drazany. Jerytsika ny Japon nge tsy miala amin'ny fomban-drazany. Chine nge tsy miala amin'ny fomban-drazany. Ny frantsay tsy miala amin'ny fomban-drazany. Ny Europeana tsy miala amin'ny fomban-drazany. Fa kosa tsika zany raha vao mahita any vazaha io de inony atao hoe fampandrosoana. Diso tanteraka zay zavatra zay. Ka eto zany teny amitsika ny zavatra rehetra ho ataontsika raha mbola tia handrosotsika de tsy tokony hivona ary tsy tokony hivoaka ao anatiny fanajana ny fomban-drazantsika eto Madagasikara. Satria zay ny réalité misy amitsika, ka arakaraka ny réalité no afahantsika mijery hoe ahoana ny stratégie de développement na ny hoe paikady entitsika mampandroso ny tanindrazantsika. Zay zany zava-misy. Fa ny problemantsika, ny olana mipetraka amitsika ary tsy mampandroso atsika na de ny lalàna zay fiditsika matetika za ao anatin'izany. Fa azadino fa démocratie no manjaka. Ny démocratie zany raha dika amin'ny teny hafa dictature de la majorité. Raha anao ray olona folo, olona roapolo tsy manjaka raha ohatra ka ny fananganantanana mijerena. Fa ny tsika zay zavatra lalàna zay lanina eto Madagasikara de lalàna maro amin'izy ireo tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Ary zay no mahatonga ny lalàna sasany lany izy de any amin'ny fanatanterahana azy misy olana. Satria tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina, tsy mifanaraka amin'ny kolon-tsaina misy eto amitsika. Ary zay tsy mampandrosotsika. Matetika ny olona apetraka amin'ny seza, ny olona mena andraikitra de olona tsy mahafantatra ny fomban-drazana, ny olona tsy manaja ny fomban-drazana. Zay mahatonga za nanangana ny fikambanany mpitana-koboay na mpijoro. Raha dika miteny aty afoantany moa zany valala mpiandro fasana. Reny zany natsangako ny fikambanan'izy ireo any amin'ny districtny Analalava mba ahafahana mamerina indray mandeha ny atao hoe fomban-drazana malagasy. Satria raha mipetraka reny hasiny reny ray aman-dreny reny de mipetraka ho azy ny fandriam-pahalemana. Satria raha misy ny dahalo, iza moa ny dahalo, zanakiza moa ny dahalo, zanaky reny ray aman-dreny reny. Raha reny zany apetraka ny valeur mena hasiny izy dia afaka mifehy ny fiarahamonina izay tantanana, afaka mifehy ny tanàna izay tantanana. Zay zavatra zay no nametrahana ny fikambanany mpitana-koboay na ny fikambanany ampijoro. Satria raha misy mangalatra ohatra, raha misy manao tsy mety ohatra, talohany misy ny atao hoe tetefero fa makili zany misy fomba entina mandravona ny fihavanana. Am'izao fotoana zao tonga de any amin'ny fanjakana. Raha ny fanjakana ny jerena de ny taratasy firy amin'olona any an-tanindrazana moa mahay an'izany taratasy zany. Zay zavatra zay de tokony ho averina ny fampanjakana ny fomban-drazana ary miverina amin'ny fanotaninao amin'ny fomban-drazantsika malagasy. Tsy mbola misy zany olona mifanambady mitovy sexe zany. Raha ohatra hoe hanao hoe lehilahy manambady lehilahy na vehivavy manambady vehivavy, tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina malagasy zany ary tsy mifanaraka amin'ny kolon-tsaina malagasy zany za manokana amin'ny mahazanaka antitra, amin'ny mahazanaka malagasy mpandala ny fomban-drazana de tsy manaiky an'izany raha ohatra ka tonga eo zany volavolan-dalàna tonga ampanambady ny olona mitovy sexe zany. Efa niditra amin'ny resaka fomban-drazana zay tsika malaza Analalava kapitalin'ny Tromba. Ahoana ny hevitrinao mahakasika zay? Mbola mitohy amin'ny resaka zay fanaovantsika teo, ny fomban-drazana. Aoka mba hagnaja zany hasiny tany zany tsika, aoka mba hagnaja zany fomban-drazana zany tsika. Ary io ne mahatonga ny tanàna anankiray sarotsarotra ampandrosony
tromba zany nge karazam-bentsika azazivazavaigny ohatran'zany isôro zagnahary anao mba managna razam-be izay mba amen'olona hasina fa zany tsy midikatsika hoe manao mpisampy na manao ino ioa fomba andrazatsika io izay tsy ananany hafa zany tokony harena goavana ho antsika zany fananantsika an'zany ary izy mo miteny hoe tsy le olona nametraka fanontaniana ihany ny tenany hoe analalava kapitalin'ny tromba izy ihany nge ny teny an'zany za tsy mbola naheno an'zany hoe analalava kapitalin'ny tromba zany mba mpandeha ihany ny deputeny analalava nany ambanivohatra na eto Madagasikara na amy toerana samihafa mbola tsary naheno an'zany raha tsy tamin'io fanontaniana io angamba izy no ite anao qualification zany fa eto manao antsoavo amle olona manao an'zany fanontaniana zany aoka mba aza hososena ny fombandrazan'olona aza hososena ny firazanany olona fa samy manana ny hasiny ny olona rehetra zay zany amikasikin'zay resaka propagande campagne électorale nataonao hoe malaza hoe nangala vola tao amin'ny asanao taloha zany anao SG ny ministère de décentralisation de ahoana ny hevitry ny député makasika zay ao ministère tsisy vola fa taratasim-bola raha ohatra ka olona mangala vola mangalatra ane zany ary zay mahatonga za mifélicité anareo hoe ça se dit bien dit misy zavatra raha tsy ananana proof de sy tokony tenena fa mampigatra azo enjena ny olona manasoketa olona tsisy proof fa amy maray mandreny ana zany amy mahazoky ana manitsy no azo ataoko manitsy mananatra tsy azo atao zavatra ohatran'ireny raha tsy ananana proof raha nangalatra azay ny giatra ngamba satria maro ny zavatra tsy tiany olona sasany resako zavatra marina fa raha ohatra ka tena olona mangalatra zany tokony migatra ary ny mpitantana ny fifidianana tsy olona dala firy moa ny mpitsara tao am'zany CES zany io ne toizako amin'ny fanontaniana sasany hoe milaza hoe anao ay fa tsy mamihoditra tsony analalava anao ve mbola ilatsaka proof nge de tsotra za tsy hiteny hoe mamihoditra zany tsy mamihoditra fa ny zavatra resako fotsiny iangaviko le olona mametraka fanontaniana asaivo mamory olona izy firy ny olona voavoriny de za amory olona firy olona voavoriko de mamihoditra ve za sa tsy mamihoditra miankina anjarany mitsara azy de faharoa manaraka an'zany afa io ane fifidianana malalaky ny olona rehetra afaka milatsaka teo nge nisy tamin'izay niaraka nilatsaka nisy tena hoe candidat mpanjakana ary zay fanresako hoe tsy olany anao mbola nilany nilatsaka forcé de firy ny azony 10 isanjato firy ny azoko 2 isanjato mamioditra ve zasa tsy mamioditra olona mahazo an'zany pourcentage zany io ane pourcentage mana proof hoe mamioditra ny olona ray na tsy mamioditra raha olona mahazo 2% olona mahazo 5% tsy afaka hiteny amin'ny olona mahazo 10 isanjatony hoe tsy mamioditra iny isan'ny district farany gisitra angambany lazanazy ao amin'ny rampitahena amin'ny district ao amin'ny faritra Sofiane Analalava amin'ny maha olombo fidy anao lany tao Analalava mety ho isy fampandrotsona azo antenena ihany ve zay fanontaniana zay za tsy miombokevitra am'zany hoe farany gisitra Analalava tsy marina zany anisany district manan-karena indrindra ny district Analalava inona moa ny harena misy ao Analalava raha ny vokatra an-dranomasina tsisy district manana vokatra an-dranomasina ankoatra ny Analalava tsy ny Antsoy zany mbola ranomasina avy ny Analalava natao canal de niditra any Antsoy zany hoe zany raha vo ranomasina faritra Sofiane le zany ranomasina ao Analalava misy azy tsisy district hafa mana ranomasina ankoatra ny Analalava ary fananana ranomasina zany fananana ngeza zany ary taony nisy projet ampedinarina projet saky anaovana port international tamin'ny république voalohany ary raha misy
vita zany port international zany io ke c'est une grande porte de la Sofia varavarambe idirana amin'ny faritra Sofia raha miresaka an-dranomasina andresana ranomasina fotsiny zany resaka an-tanetsika voly faondrana rehetra de misy ao Analalava misy lavany ao Analalava io koa moko maro olona voafitaka amin'io raha vao miteny hoe Analalava de tampotananany Analalava ihany resahana district Manontolo resahako am'zany raha vao miteny district de district Manontolo zay raha ijeritsika amin'ny tapany avaratra ny districtny Analalava iny Karambe Maromandia Bejof feno lavany iny ary feno poivre misy mabibo misy zay zavatra ilaitsika amin'ny voly faondrana ankoatsy ny jirofo ihany tsisy ao zay zany raha ohatra ka ijery ndray tsika resaka zavatra hoanina anisany toerana mamboly vary ary misy tanimbary midadasika io districtny Analalava io raha tsy teny fotsiny tsika amin'ny lemaka mahadrodroko itentsika Ambalia tsisy toerana tsy manan-karena raha amin'io districtny Analalava ambony tany zay ambany tany am'zay inona ny vato tsisy ao Analalava hatramy gaz misy ao Analalava volamena misy Analalava ruby misy Analalava ny harenan-kibony tany rehetra misy ao Analalava daholy ka zany ve afaka hitentsika hoe gisitra indrindra ny districtny Analalava ny lalana ny olany districtny Analalava raha misy lalana io mino maromarina anahanareo fa misokatra daholy ny filière rehetra filière touriste ary raha vao misy olona mandeha amin'ny tanàna anankiray hita daholy ny ataontsika hoe axe de développement rehetra na ny filière de développement rehetra zay tokony hovokarina zay zany problème ny districtny Analalava ary zay mahatonga député-ny Analalava ary isorako député sasany miady miaraka amiko amin'ny fanaovana n'io lalana io ary zay odiny sasany tsy hita ny fampandrosoana ny districtny Analalava fa ny député tompoky de tsy mpampandroso fa miady ho any fampandrosoana fa ny exécutif zany hoe zany ny filoham-pirenena miaraka amin'ny rantsa-mankaika ny gouvernementa reo ny tena mpanatanteraka ny fampandrosoana ka raha ohatra ka misy milaza hoe zanaka ny Analalava izy ao anatiny gouvernementa na zanaka ny faritra Sofia azy ao anatiny gouvernementa de tokony manao izay tandrify azy amin'ny fampandrosoana ny districtny Analalava io misy fomba fiteny any amin'ny faritra Sofia azy io somboka lalao samy magnetsiketsika izay tandrify azy zay zany zahay miady amin'ny fampandrosoana anjaranjareo manatanteraka ny fampandrosoana zange mba fatao anatiny izany exécutif zany mba tsarao tam'zany mbola secrétaire général na ministère inona ny zavabitako tsarao tamin'iny hoe inona ny zavabitako navita asa tsy navita anjaranareo mitsara zany ka tsy anjarako fa amin'ny maha-député miady ny tombontsoany Analalava miady ny tombontsoany faritra Sofia manao ny député ny Analalava sa tsy manao iny question tokony mipetraka hoe anjarany vahoaka ihany koa mitsara an'zany ary io za eto tiako tsindrina raha ny olona any an-tanindrazana nanao ny tanina de mifanohitra tanteraka am'ireo fanotaninareo satria zareo ny miaina ny zava-misy any ary eto za miangavy tsika zanakam-piele zany mba mandehana mitsidika ny tanindrazana raha tena ty tanindrazana fa tsy hoe aty andrenivohitra amin'ny tanan-dehibe ny teny hoe tsy mety atao ny ranona tsy mety mba miaina kely ny zava-misy mahita tsara am'izay zay no mahatonga za miteny hoe alay voalohany information rehetra zay vao afaka miapprécier na manao évaluation ny zavatra anankiray zay zany ny fandeha malaza koa misy mihinana ankomba mihinana maki eo amin'ny districtny Analalava ary anao iny isany mampirisika zay marina be zany sa resaka fanaratsiana fotsiny za miresaka aminao hoe fady maki ny olona anankiray fady zavatra ray de misy antony zay iza no miteny hoe député ny Analalava no mampirisika olona mihinana maki za mihitsy no miady amin'io park Samalaza io satria ny fametrahana n'io park Samalaza io tam'y voalohany
dia ny fanarahana tamin'ny ray aman-dreny rehetra ao an-tanàna hoe atreto tsara ny misy parky za tsy contre parky satria io a dia resaka environnement na tontolo iainana fa ny fanampetrahana ny fiarovana ny tontolo iainana tompoky lasy tompoky vavy dia tsy tokony hatao amonona olona tontolo iainana ho aninona nefa izy ho an'ny olombelona ny zava-misy ao dia zao tiako tsika vahoaka mahafantatra an'izany tamin'ny voalohany ny faritana tsara hoe atreto katreto no anaovantsika alafady na parky taty aoriana dia mihitatra ny tompon'andraikitra mihitatra tonga hatramin'ny tanimbarin'olona tonga hatramin'ny fotobolon'olona tonga hatramin'ny tanànan'olona ka reny olona reny rehefa aveo a tsy ekena mamboly vary amin'ny tanimbariny tsy ekena mioto vokatra amin'ny taniny voleny zay zavatra zay a dia nitsangana moa zany zahay a niaro ny regny olo reny ary tonga hatramin'ny tompon'andraikitra aty Antananarivo ny resaka tamin'ny ministra ny tontolo iainana angataka ary mangataka ny redélimitation ny parky eo zany hoe faritana indray mandeha ny tena parky satria io ane parky ane tsy hatramin'ny voalohany tamin'ny fiandohana fa parky fa nierana tamin'ny tompo tanàna tsy possible ny olona tompo tanànao ka nyteny hoe ampidiro anaty parky ny tanin-drazako ty ampidiro anaty parky ny voly zay concession kely mba vitako ampidiro anaty parky ny tanimbariko tsy possible zany matoa ny hitatra hitafiditra ao anaty parky ny toerana fambolena ny toerana iainana dia tsy avy aminy zany hevitra zany fa mihitatra unilateralement ozy ny vazaha ireo a tompon'andraikitra reo ka zahay a amasolo mbavambahoaka miaro ny vahoaka dia tsy mijano tsy mitsahatra amin'ny fiarovana ny vahoaka ary mangataka ny famaritana indray mandeha ny parky samalaza ka eto anao miteny hoe za no mampirisika ny olona mihinana akomba na maki ao an-tanindrazako tsy mariny zany a fa maro ny olona manasoketa zahay moa zany efa zatra an'izany a zavatra resahanao teo hoe nangalatra vola nanao an'izao hoe efa rogainy politiky zany zany député zany nge tsy olona tsy ty tontolo iainany zange efa nametraka tamin'zareo tao amin'ny région Sofia mihitsy amin'ny resaka tontolo iainana hoe zay mahavita mamboly mangrove maro indrindra moron-dranomasina dia omeko loka tsy ty tontolo iainana ve za am'zany tamintsika tao analalava nge tamin'za voalany député nametraka ihany koa zay manao maloto zay manao tsy mety amorony fasika eny any amin'ny plazy dia tsy maintsy hosazina izao madio ny plasika député ve miadana aminy vahoaka ihany a satria asan'ny député miaro ny vahoaka miaro ny tombontsoa vahoaka fa ohatra kosa hoe fanaovana zavatra dia asan'ny exécutif zay zany tsara mazava zay ary amin'ny resaka trano-mpanjakana na bureau-mpanjakana ao analalava efa presque simba asan'ny exécutif manao zay fa efa nitondra feony vahoaka zay ve ny député raha nanaraka atsika tamin'ny fanolorany premier ministre le bureau gouvernement ny programme anasany tato amin'ny assemblée nationale dia tsisy tsy nahita angamba raha nanaraka télé ny zana-bahoaka hoe inona ny intervention député ny analalava satria tsy nahita afa-tsy ny fametrahana siraty ao pour berger ny zavatra ao anatiny programme ny gouvernement amin'ny faritra sofiany rary ny député no mitabataba rary ny député no miady mafy no hampidirana ny fampandrosona ny faritra sofia ao anatiny tetikasany gouvernement satria zao nge le izy io a tetikasany gouvernement zay présentena ato amin'ny assemblée nationale io aneny de contrat ifanaovany amin'ny assemblée nationale io ny contrat ifanaovany amin'ny vahoaky ka raha ny zavatra momba anao ny tsy tafiditra ao tsy afaka maninon'azy akenao zay mahatonga député ny analalava sy ny député sasany ato amin'ny faritra sofia mitabataba ary nangataka miady mafy ny ampidirana amin'io zay mahatonga ny fanontaniana sasany hoe miady ve député ny analalava sy andreo mato premier ministre
tsisy olona miady midepiteny analalava na de ray ary eto ambony tany za tsy miady aman'olona fa ny hevitra ny tsy mitovy hevitra ny tsy mitovy zahay ange anisany nametraka an'izany premier ministre zany kanefa raha tonga eo amin'ny toerana izy tsy mahita ny district zay iandreketako de tsy mety amiko zany normalna be zany anao natao solotena n'le district olona napetraka ao a tsy mitodika ny district anao tsy rary ny venao itabataba azy zay zavatra zay ao anatiny asany député tanteraka misy olona nefa zanaka ny district ny Analalava manome tsy ny député ny Analalava mitabataba am'zany za ve ny ty fampandrosoana ny Analalava sa le olona zay manaratsy ny député izay mitabataba ho any fampandrosoana ny district ny Analalava eo zany za tsy hitsara fa anjaratsika vahoaka no mitsara tsy de raha inotso ny Analalava surtout amin'ny faritry atsimo ny Analalava zegny ny agnavatra zegny tegna raha inao par rapport amin'ny any atsimo ya zay zavatra zay fomba fahitan'olona zay sasany fa raha olo any an-tanàna no agnotoniana an'izany tonga de mitsipaka milaza hoe tsy marina zany za moa tsy afaka hiteny hoe marina sy tsy marina fa le vahoaka any an-tanàna sy ny zava-misy no ahita hoe marina sa tsy marina zay ataontsika hoe remarque hitan'ny olona zay ny district ny Analalava tsara no ilazana amitsika ary magnazava amitsika de tsy ny commune urbaine Analalava no atao hoe district ny Analalava hafa ny commune urbaine Analalava hafa ny district ny Analalava ao anatin'ny district ny Analalava ny commune urbaine Analalava ary matoa io commune urbaine izy nanao nampiakatra an'io commune urbaine tamin'ny fotoana andronay commune rurale foana commune Analalava io hatram'izay tamin'ny volana Jolay 2013 no nanandratana ny commune Analalava ho commune urbaine miaraka amin'ny commune any Belalana tapitanana zay zany tsara no ilazana an'izany ka mitenitsika hoe tsy jereko tsy todiako tsy ampiko tsy karakaraiko ny faritra atsimo manaprofage hoe firy ny merako ao amin'ny district ny Analalava firy ny merany sasany ao amin'ny district ny Analalava merako ane ka miparitaka manerana ny district ny Analalava amin'ny tapany atsimo ange merany Angoaka Sud Andrevrevo presque merana atsimo anahy Ambanjery Sud merako daholo reny raha atsimo ny resahana na de merany Madrotiko le za nge nampanao politika an'iny ananange igny raha tegna izy fa zany hoe nisotonin'olona forcé fa izao mbola anahy daholo fa ny any avaratra moa tsy resahana misy koa le tsy merako any avaratra merany Ankarambe nge tsy anahy azoeno zay zavatra zay ilazako hoe tsy marina zany hoe mitodika na hoe mikarakara tapan'izao ihany Andrevrevo nge tsy tokony commune satria akaiky ny mahavantazy manino natao commune Andrevrevo atsimo io mety misy mangataka ny sasany hoe atao commune na zaraina roa ny fanotaniana zaraina roa ny any Antongobe tsy roa fa telo akory ny tokony atao telo mihitsy io ambolibozo io tokony telo fa zay miazo aloha manazo roa raha tsikako tsika manazo roa sasany nge ray antsoy nge zao ray fotsiny no azony ambana faminty zay fotsiny de misy miteny sasany ny fandaminana ny fokontany ao anatin'ny commune vaovao tsy anjara ny assemblée nationale atsony iny tsy anjara ny député atsony iny fa ny ministère de l'intérieur mametraka an'iny raha ohatra ka diso place ny fokontany sasany ka tafiditra amin'ny commune vaovao na tokony andeha amin'ny commune hafa tsy anjaran'ny député tsony iny satria mamorona commune vaovao ny anjaran'ny député fa manao organisation ny fokontany ao anatiny de ny ministère ny atitany no tokony andraikitra an'izany ary efa mangataka ny fandaminana an'io ny député ny Analalava any amin'ny ministère ny atitany andaminana an'izay zavatra zay fa miankina ambo zareo décret moa zany io tsy azony député atao hanao an'izany décret zany fa lalàna no asanay zay zany ny zava-misy ao amin'ny
districtna Analalava io amasolo bavambaoka ana hijabaka amin'ny asany commune fa manoro hevitra an'ireo ben'ny tanàna reo adidiko zay miaro an'ireo ben'ny tanàna reo na ben'ny tanàna ny antokiny izy na ben'ny tanàna ny antokiny izy ben'ny tanàna rehetra ao amin'ny district dia tsy maintsy arovany député Madagasikara zay vao fita ao amin'ny district zay zany ny zava-misy ka anjarany ben'ny tanàna sy ny membre ny conseil no mamolavola an'izay ny targetra ny commune zay zany ke manana targetrako targetrako nefa ny olona rehetra mahafantatra an'izany raha vao mijery anahy fotsiny tonga dia hitany olona voavaky ny targetrako farafaratsy ny voalohany zay zany targetrako farafaratsy ny voalohany tsy possible atsika ho faharoa raha ny targetrako no apetraka farafaratsy ny voalohany Analalava io raha miresaka amin'ny faritra Sofia dia tokony io ny ray aman-dreny ny faritra Sofia Analalava raha miresaka tsika na ny Antsuy zany Antsuy chef-lieu de région fa kanefa raha mikasika fomban-drazana mikasika firazanana dia ao Analalava ny ray aman-dreny ny faritra Sofia rehetra zay zany nijerena ka zay zavatra zay mahatonga na sarom-piara amin'ny fanjivazivana ny fomban-drazana indrindra fanjivazivana ny hasin'ny tany sy ny hasin'ny zanaky ny Analalava hasin'ny zanaky ny faritra Sofia manamparana fandarana atsika député ny afatra anao ho an'ny mpanaraka fandarana ny afatra ho an'ny vahoaka manaraka ny fandarana sy zay rehetra maheno tantara an'io fandaharana io zaho mbola mamerina ny fisaorana moa zany tsy lany mamina ny fametrahanareo an'ity anarana hoe sasodi bien dit mifono zavatra ngezangeza sasodi bien dit izany hoe misy zavatra azo tenenina ary tenenina amin'ny fomba tokony tenenina anazy raha zay no mipetraka amin'ny fiarahamonina tsisy olona miady raha zay mipetraka amin'ny fiarahamonina dia tsisy olona miady mirindra ny fiarahamonitsika raha zay mipetraka ka menganeka atsika rehetra samy hanaraka an'izay tanjona zay napetraka reo zay amin'ny anaran'le émission zay manaraka ny lamina ara-piarahamonina manaraka ny lamina ara-pomban-drazana ary dia mbola mamerina izay fampitsiahivana zay hoe aza manososy hasiny tany aza manososy hasiny zana-bahoaka ary ho an'izay rehetra zanakam-pielezana mba mandehana mijery tanàna mitodika ny tanàna fa tondrotokana tsy mahazo hao hazo ray tsy mba ala ka dia miarakytsika mampandroso ny tanindrazantsika fa iza moa no andrasantsika raha tsy tsika tompony zay zany no entiko isaorana atsika rehetra tsy manana zo hiady tsika fa manana zo hitambatra manana zo hiaraka isalahy ampandroso ny tanindrazantsika koa zay atoko klasy tompoko vavy ny niarahantsika tamin'ny solombavam-boaka ny Madagasikara vao fito tao Analalava Andriamatoa Joser Iréné misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany veloma tompoko